Zanahari Kilue Zanahari zao no afatra ataoko aminareo mirahalahy ila zao ny mpanjaka Baomangy, mpanjakany Bangora, nanafatra hoe mpanjaka Ramonda, mpanjaka Krista Zara, mba ilazana nareo mpiasa mba tsy hiaza ny biby madinika ao analantsony satria raha izay no atao dia ho lany tamingana mihitsy ny miaza atsika. Eny ry mpanjaka, izay afatra ao zay fa aza matahotra ianao, tsy maintsy ho tanterana etsaka ny sandava ny afatra ao. Ndao ary soavady. Sotra ry mpanjaka, mila fanapahana ny ianao. Sotra indrindra. Bata Marilinda. Ahoana? Misy tadavansianga? Sendra nandalo fotsiny ka. Fa ohatrany gaga ihany ana ny resako sy le missionnaire teo. Fa ahoana? Fangatsika hananany Bangorana trosa be mihitsy no afaka hanjakazaka ny hareny eto amintsika izy. Tsy izany. Ataontsika ahoana reo Bangorana efa ao anaty misary reo. Raha ohatra ka tsy avelantsika hiaza na hitady vokatra aty amintsika aty, tsy ho fato misary eo. Samy ny vokatra ny fampotsamponyko. Eny e, fa izao ary raha ohatra tsy avelantsika hiaza izy ireo, tsika ny tanitsika lonaka, tanitsika mamokatra, ny alatsika mbola feno biby, ary tsika manana ny fitoriana, fahalalana an'Andriamanitra, ka moa ve tsy tokony ho zaretsika amin'izy ireo zany? Fa manao nefa mifandraisan'ny zareo ny fivavahana etsika. Ny zava-dehibe aloha sy dia zao fahafahan'ny Bangorana sy ny Krista Zariana mifampivezivezy, ary zay koa fomba anankiray hoentsika mitory ny Baiboly ary mampianatra zareo. Ary andeha hoaiza nareo zany? Andeha any Krista Zara andeha hiasa. Masahoary e. Fangamo zany amin'ny fiteny atao hoe aza mahazo. Aza mahazo indray zany. Misaotra. Karibu. Ino moa ny eto-kandry? Vorona kely? Vorona kely koa. Laingako zany ka. Tsy manina fa aza mitondra ny inona foako za. Tsy maintsy tondrako zavatra. Ao ty andeha. Ao ty andeha.
bongaony reny ao iso krista zareny mpivavaky reny tsy maintsy tadiavan'hevitra zay fa tsy lasa zay mihitsy manjary tsy intsika tsy ony ny olona anga vitan'izany tambola tsisy an'ireny a zao no andriamanitra kely manarakaraka an kilo hoe zao za manjary tsisiny olona ajantsony dia inona atao tsy taitra elahy mahita hevitra antsoy aho dia ho valiko ianao ny tompo fa na iza mitady azy ary mangataka aminy amin'ny finoana dia ahita ary azo izay angatainy ary amin'izao mosary sy fahatrany eto Bangora zao dia miangavy ianareo a mba hiantso sy angataka amin'Andriamanitra satria izy nilaza manao hoe atsoy a dia ho valiko ianareo Kiloe Zanaharina ye Kiloe Zanaharina ye ary aneoko zava-magaga sarom-patarana miorena mafy amin'ny fivavahana aza miova fa ny tompony nampanantena hoe ataoko tsy mitovy izay tsy mino ahy sy mino ahy ary ho fian'izany ten'Andriamanitra zany dia te hanambara aminareo aho hoe ninona zava-miseho dia matoki hatrany fa manana ny hevitra hiverako anareo aho hoy izy dia ny makany amin'ny fiadanana fa tsy loza efa hoe tsy maninona ho anaty tondranao kosa zary andeha tsy tondra vandalana mandre misaotra ara e zay aloha fa tsy maintsy miverina ary koa fa manjary mahasositra misaotra faly ariny vahoakako fa vahoakanao ahoana hitanao angatako any amin'ny baobangitatanao ianao rehefa mivatsika dia zany mpanjaka amin'ny Bangora adala taoko inona koa zay ianao rehefa miteny tatanao dia tsy maintsy manaiky ianao tsy isy io everinao fanaiky an'izany fotsiny dadanay fa ahoana moa zany lehibe nitafika ary zany mampinana ny mponina amin'ny alana fahaizako mihaza sy mifamezaka sakafo an'zareo ary zany mafy ny neto Bangora ka manina izy nitsanaiky mana tena tsy misy eo hitatsika eo zany koreko vany baobangy koreko fantatrao fa mamony tena miara vokatsika fitiavaka anao zany rehetra zany tsy afa-po fa teanao bebe kokoa raha toko amenao vato fikarevazana koa dia afaka miara-miasa bebe koa tsika ohatra ka tsy omeko dia tsy zany fa mitombony resiproko raha toka izy mivadiko izy no vadinao tsy izy zany dia izy tsy mety atsona gobi
vavamby fatatra tsara izy a dia ataony zavatra toany mampanjakatsika am'izao izy zany mangataka anao ho vadiny ka za mbola tsy te hanambady fa manena ka mbola tsy nieritreritra nanambady zao anao avy mieritrerety e atao veto zao fa maika sady raha hanambady koa dia olona tiako no vadio fa ohatra ny gira zany matositsinao moramora ianao fa zana koa mety ohatra ny gido anao matotsy tiny fa zao anao izy eritreritra reo dia mandava tsy misy toerana ho anareo hoe mpandebirebisambahoaka fotsiny nareo nareo mahatonga olo izay mitatao eto bangora zao matonga mosarena tsy mamokatra ny tany loza hoentindray Krista Zariany nareo mody fivavana no entiny nefa mifony hevitrafa hatramin'izay fivavana tamin'ny Kiloeny mavonjy mamokatra ny tany mitobaka ny rano nefa zao hatramina tongavandreo mosareny bangora ny sy mosa rehefa nanany tanina iny nanekena nidirany Krista Zariany sokina anao fihetsika ratsy amin'izy ireo ianao raha tsy mino ianao avelao zay mino tsy mila an'ireo eto e tadidinao tsara mbola ny Krista zatsika mitazy sakafo omena azy ireo ianao koa efa voarebirebindreo zao no izy ro mpanjaka aleo samy mivavaka amin'ny Andriamanitra ivavantsika efa navonjy atsika hatramin'izay ny antokony atao zany roay ihany reo e sahoana ry vahoaka Wela fanapana ne mpanjaka Ramonda. Sotra nareo petrapetra nanao zany dianareo zany raha ngery mpanjaka le piskidiny mihitsy no nandrangitra sady nanome loha amin'ny mpanjaka Baobangy Ary nitady ny hevitra rehetra izay amelezana anay izy tamin'izany. dia ahoana ny farany noroahany zay ary tsy mahazo miverina antsony raha vao mitondra ny fivavahana avy amin'Andriamanitra. dia ahoana ny hevitra reny amin'izany Samy ve moa ry mpanjaka no anatsanonana ny asa Sady efa nanolo tena ho an'Andriamanitra izay ka tsy hemotra tsony ninninona amseho ary ny atongavanay aty dia ny angataka ny hevitra ao. mariny ianareo sarotra andia ary mety amozana ny aina azy nefa tady mandrakariva fa zany nefa namolovatsika ny tenatsika tamin'ny tompo dia ny anaradia azy aza matahotra ry mpanjaka fa ninninona amseho vonona foana zay Eny namoizana inina izy. Pina mbola ataonareo aty? za very mpanjaka vavy dia mbola nitaninao ihany hitory ny tenin'Andriamanitra aty aminareo zay Fa mbola tsy hainareo angamba baiko ny mpanjaka? efa renay fa tsy maintsy manao ny adidinay zay zany mantsy ny antony andrahana anay aty lasa nareo miverina andany nareo miverina zanaky mpanjaka nefa miteny anareo fa sao nareo fatifaty foana aty Raha nirak'Andriamanitra no mahafaty anay izy dia ho sambatra tokoa izay ary sambatra izay maty ao amin'ny tompo. Amp'izay ny retiretinao zao ny lazaiko anao mandeha any ary makany raha teo ho faty. tafa ohatra loatra mifaniratsiranareo ny Kiloe andao nareo raha ohatra ka teo faty Jehova no mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho ary aza matahotra ianareo ary ho toy ny namoahany ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta no hamonjeny ihany koa ny vahoaka bangorana. azavotra kia nini ndre Fisy zany sy olona kio ndry asa miteny ndray raiky indry fa zay anao zany lasa dalangamba ino nataoko lasa eny tompoko
marina tokoa zany. Hitanareo zao fanenjena antsika zao miafina satria enjehana kanefa aza matahotra fa manana n'ilay Andriamanitra mahery isika. Ka androany ampianatra anareo hivavaka satria hivavaka no manova zavatra. Ka miangavy anareo amerina izay lazako eto. Ao iaotrika alohantsika ary sika. Zao izy raha mbola tonga aty reny tonga dia laza ho anovako azy. Ao mihitsy zao izy miafina. Hitanao mihitsy? Hitako matoa tonga aty. Miaramila. Korakova Bobangi. Zao noho izy asa evo makaty zao benga io avamby anga zao. Ao amin'ny Baiboly sy ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Eksodosy. Eksodosy 20:2 ka hatramin'ny 7. Ary eno tsara fa mahakasika antsika eto Bangora indrindra ity. Ary ovaky ny mpanompony amin'ny anaran'i Jehova. Amin'ny anaran'i Jehova no amakiko izany teniny izany. Manomboka eo amin'ny 2:2. Izaho Jehova Andriamanitra ao, izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano fanandevozana. Aza manana andriamanitra hafa fa izaho ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao. Kiloe Zanahary ye. Dia izany ve no hitako inareo manambara aminareo aho androany miverena amin'Andriamanitra nareo. Andriamanitra irery andro no vahaolana ambosary hitanareo zao Bangora zao. Vokatry ny fanomponareo an'ilay andriamanikafa izay antsoinareo hoe Kiloe. Ka izao ny teniko hoe amin'ny mampanopin'Andriamanitra voahiraka aty amin'ny toerana Bangora dia manafatra anareo mafy aho hoe miverena amin'Andriamanitra tena izy. Miverena aminy fa izy irery ihany no mahefa sy manafaka anareo amin'izao mosary. Samoy! Ino ty ataonao ty? Ianao fe adaly Ina ny arahanao amin'ireny olona mivavavavapony reny? Rehefa kilo entinao ivavana daholo zay favaka amin'izay zahoana famonjena. Ka reba jerenao avitsika. Avitsika amin'inona? Isika sy anao nino tondra andreo olona reo e? Mera tsy mila anao Iataony io! Moramorona raha aza ataonareo an'izao fa zanaky ny mpanjaka. Mialy ianao! Ianao mahatonga azy anao foana! Zay vao fantatro ny marina. Marina. Ka le Andriamanitra tsy tamasoan'i Krista zarana ny resaka tamiko e. Tena lasa dala ty fa lasa ela makapiskidy angana. Angana. Tsisy ilako mipisikidinao. Andriamanitra no ilaiko. Izy navaka monjy anazy ny firenetsika. Manginy aloha fa aza miredirety amin'ny fambozy Andriamanitra ao any Tsy nginana tsy mihinanareo. Raha Bangora raha tsy mivavaka amin'Andriamanitra sika. Inona mahazo anao? Azany tanina mahazo anao fa mahazo anareo jerena. Idy ho any io. Rehefa gadrao any io. Mpanjaka, fonao anazy ako. Io koa idio miaraka amin'ny any fa io mahafototry zao. Kareba. Alefa, lasa. Tsisy dilaso ilana sana ry dady. Lasa ho ah. Tata mba enao.
Marlinda. Tena misy zavatra lasa sainanay ry Marlinda. Atorina lefa farany tany Bangora reny tsisy tapaverina hatramin'izao. Ireo vahoaka voasambotra ireo fotsiny ny angatahako. Bengalia. Fatako ny tianao tenenina fa mety izy ianao amin'ny toeran'ireo mponin'ireo mijaly izy ka mitady izay aterany. Ka raha io fivavahana io ve nitany fahavonjy azy dia fahadisoana zany aminao. Teny any lahy na mbola mamerina an'izany fivavahana zany lahy dia lahy faiziko. Ny ahy efa mazava Kiloe ny Andriamanitra ny razantsika, Kiloe ihany no Andriamanitra hivavahany Bangoranina ampy zay. Mety variana fotsiny izaniko. Pirmorentsy nyjanony ela tany. Ka tsy zany mantsy fa zao. Tamin'ny dian'ireo farany nandeha nitory tany dia niroahany zareo izy ary tena nirara mihitsy raha mba tsy verina amin'ny Bangora atsony ka mieritreritra hoe sao dia mba tokony hojerena akaiky ihany ny toetra raha miseho any. Ny tsara ry Marlinda dia zao mandeha fasanao miara-mila mijery taratra an'izay zava-misy any. Mino fa tsy hevitra tsy mifandray fotsiny izany fa na tsy zany raha aloha dia ho any any dia hijery akaiky ny zava-misy. Nefa mailomailo andro Marlinda laha tokana an'iny eny. Za matahotra ianao fa tsisy atahorana amin'izany. Zafady mpanjaka. Ny eto amintsika ary tsy hita izay anaovana ireo mponin'ireo dia mbola hiampy an'izay indray. Inona ty lala zay? Ko raha ho vonoantsika ireo olona Krista zarian'ireo tsy hamaly faty ny namany. Ilazany matahotra azy. Tadidio tsara, miaramila tsara hofana anie ny any Krista zarianiny. Tsika variana mitady sakafo hohanina. Ny nazy manam-potoana hofanana alohany ady. Miaramila kanosana ianao ry mpanjaka. Tsy menatra akory milaza ny akanjo sany. Anara fotsy mba lehibe ny miaramila. Mba ampiasaina koa ny saina ry mpisikity vendrana. Tsy eritreretinao fa raha tapaka amin'ny fifandraisantsika amin'ireo Krista zarian'ireo, tsika nitady sakafo tany Krista zara. Dia agnatika foana zany. Kiloeny efa nanome toko fa raha vita sorona dia foana mosarety Bangora. Zao mehoany hevitrareo ary. Hevitra lahy. Raha amin'ny amiko manokana aloha tsy mety amiko zany antsy ady zany, sao dia fototra aty amintsika. Tsotra ny ary mpanjaka. Atao sorona ho an'ny Kiloe ry Krista zarianareo. Enoy, zao no izy. Ny anankiray amin'reto Krista zariana reto, atao sorona androany. Miaramila, vono eo! Mana zala? Waiza! Akan namanay zay misy namanay aty. Tsy mila Krista zarianina aty Bangora. Midina! Andao e! Nandositra zany ianao? Tsy nandositra fa niafina ka. Dia avy eo narahako fotsiny zalahy tahako ny tena zava-misy marina. Dinona avy no hitanao tany? Zava-toza voalohany vonoany zalahy misionerantsika ray natao sorona ho an-kilo io. Ary ny ray? Kadrainy. Ditanao ny toerana sy ny azy? Hitako daholo. Bangoranina rehetra
mivavaka katrainy misionera atsika miaramira niaraka tamiko iny atrano kareba zanaka ao mpanjaka katrainy koa fanahinona koa mivavaka hony mila mitady hevitra mihitsy ny amonjena andreo bangoranonareo mitsara angama di aloha de efa miaramila makany marina aloha zany nefa raha hitandry zareo hoe andeha hanafika tsika tsy maintsy vonoany daholo aloha raha namatsika reo ka inona ary no atao e raha ny hevitra aleo misoko mangintsika de mandefa mialamila ray na roa any soko mangina ahoana ary Marlinda ohatran'ny tanalako ohatran'ny tanalahy azoko ny tianao mba raha izany a manomany anao miaramila anankiray zay hitanao fa tena hoe mety atotosan'izany adidy zany raha ny hevitro aloha dada de aleo za mihitsy ny andeha ho any or Marlinda fa adala ve ianao e raha maninona any ianao iza no andimia dada za nge nefa nahita ny zavatra rehetra nisy tany za zany tonga de any Aiza zany? Ahoana lahy? Tsy manino? Fa nisy iny? Tafian'i Krista Zariana ny mpiandry sisy tany dia lany nanavitra azy. Tadidiko. Tsangana aloha lahy. Zay aloha fa andeha. Fa iza marina moa ny anarany lahy? Marlinda. Otrany hafahafa koa zany anarany lahy zany. Ne, tiako miaramila ohatrany lahy. Tsy maninona tsony hoe lahy fa tsy maninona ka satra manaikitra mihitsy izy zany sady miendrika ho trondro mihitsy ny loka androany voela fanapahany ianao ry mpanjaka aloha azafady fa vovo tsara ny teneniko dia mamaika mihitsy aho hiteny azy efa tafaverina somatsara ro zalahy miaramila avy nanatitra ny Marlinda nanao zotra tsara tsisy tomika na dia nisy nikasany sakanakatsakana ihany aza moa teny tsefatsefany teny Marlinda aza am'izao ne efa tafiditra somatsara amin'ny bangora hony fa izao alao mailomailo ihany ka inona raha ozy ianao ny zavatra tokony hoeritreretana atao alao vonona foana amin'ny miaramila raha sanatria mantsy misy fivahan-javatra dia mba efa vonona rahatreo zany voaray mpanjaka hoela fanapahana ane ianao sotranao